ankizy 50 isaky ny boriboritany ny eto andrenivohitra izay mitotaly 700 no niara-paly tetsy analakely nanoloana ny lapan'ny tanàna ny alatsinainy 12 desambra 17 sy 4 no ny fatratrarana ny tsingeritaona naterahany Jesosy Kristy. Nanatrika izany ny ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra Lalora Valomanana sy ireo mpiara-miasa aminy notronony ireo déléguen'ny boriboritany isan'isany. Ny etsika toy itony dia maneho indrindra fa tsy ataony ny ben'ny tanàna ny Arivo Lalora Valomanana ambanjavatra ny fikarakarana ny ankizy indrindra amin'ny mahareny azy. Ankoatr'izay dia nisy ny hira natolotra ireo mpanakanto nanafana ny lanonana ary teo ihany keo ny fanolorana vatomamy sy biscuit avy amin'ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Dia andro ina moa raha ny 12 Desambra Krismas, ina atao hoe Krismas? Tena mahay be ary dia faly tokoa miarabantsika rehetra ho tratran'ny Krismas satria izany andro izany dia andro mahafaly ary izay ny anangonana antsika rehetra eto mba ho falitsika mahatsiaro hoe manana mpamonjy falitsika satria tiany Jesosy ve tsika? Rehefa faly mamy sa mangidy ny fiainana dia mizara mamitsika mizara bonbon sy biscuit zany ve? Raha misy manome Brasil,